La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Niaranientana tamin'ireo mpamonjy voina ny filohan'ny Repoblika omaly namonjy ireo fianakaviana maro traboina tany Mahajamba, Maeva tanàna ary Mitsinjo, mitoy ny asa sy ny ezaka rehetra maneriny ireo faritra nolalovan'ny andro ratsy raha ny fanazavana. Nandrasan'ny rehetra tamin'ity farany herinandro ity ny vokatry ny tomban'ezaka nataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Manoloana ny fahavoazana sy ny voka-dratsy nateraky ny andro tany amin'ny lakan-drano ny Mozambika, namoaka fanambarana ny governemanta ary nilaza fa miditra amin'ny voina amin'ny pirenena isika eto Madagasikara. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny lehiben'ny fibaikona ny polisy munisipaly sy ny lehiben'ny sampana mpamonjy voina vaovao eto Antananarivo renivohitra. Mafisina ny fepetra fanaraha-maso ireo fiarabe mpitatitra sy mpitaona fasika amin'izao fotoam-pahavaratra izao ao amin'ny distrika ny Avaradrano isorohana ny fahasimban'ny lalana. Olona 3 no tratry ny coronavirus any Frantsa, 2 any Etazonia. Ivelan'ny Chine, mandinina ny 10 amin'izao ireo firenena nanambara fa ahitana trangana coronavirus ihany koa any amin'izy ireo. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Fotoana ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra akolo miraba tomboky kilasy tomboky vavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Niaranientana tamin'ireo mpamonjy voina ny filohan'ny Repoblika omaly namonjy ireo fianakaviana maro traboina tany Mahajamba, Maeva tanàna ary tany amin'ny distrika ny Mitsinjo, mitoy ny asa sy ny ezaka rehetra maneriny ireo faritra nolalovan'ny andro ratsy raha ny fanazavana. Ankizy sy zaza 7 fianakaviana 10 no nalain'ny filohan'ny Repoblika, ny tompona andraikitry ny faritra Boeny ary ny minisitry ny fiarovam-pirenena tamin'ny vedette rapide tany amin'ireo toerana dibo-drano tao Mahajamba. Miisa 7,909 mahery ireo trabony izay mbola tena mila fanampiana sy fanavotana any an-toerana. Anjara asan'ny fitondrana ny mamonjy ny olona ao aminy raha ny fanazavana. Zao tsika zany atia Mahajamba tsika efa 2 andro zay mahery teny ambony tafo satria miakatra ny rano. Raha tsy tonga aty zany vedette roa no tonga aty zao amonjetsika ny olona rehetrarehetra aty. Ampina vedette hafa koa io rapitso dia miakatra amin'izay ny hélicoptère. Tsy maintsy taina rapitso daholo ny famonjena ny fanombohana ny famonjena ny reo ary ezahantsika hoe mba ho betsaka ho maro ireo vovontsy satria raha tsy tonga aty atoerana mijery an'izao raha tsy tonga aty mahita maso hoe sidina ny hélicoptère hoe aizavy ireo misy olona mila vonjena maty daholo ireo olona ireo fa so ihany misorana an'Andriamanitra fa tongotsika izao miaraka amin'ny tompon'andraikitra rehetra hamonjy an'ireo ankizy vehivavy izay tena efa maro dia maro. Jerevy ny fandehan'ny rano zao sy fiakaran'ny rano tsy mijanona ny rano miakatra. Mahery ny 4 kosa ireo trabona tao Maeva tanàna, isan'ireo nisitraka fanampiana ihany koa izy ireo. 20 kilao isaky ny trabona, voamaina ary fanafody sy fiarabe mitsabo miaraka amin'ny dokotera 4, mitsabo maimaim-poana ireo trabona no natolotry ny filoha azy ireo. 25 kilany isan'ireo niarambona ihany koa ny tao amin'ny distrika ny Mitsinjo, anarivony maro ireo trabona ary misa 13 ireo namoiny ainy. Tao anatin'ny 10 taona, ny filoha Andry Rajoelina no filoha nitsidika voalohan'ity distrika ity. Ankoatr'ireo fanampiana maro tahaka ny vary, nanome baiko ny ampitomboana ireo lakana hainga am-pandeha hamonjy ireo traboina manerina ny distrika ny filoha. Ho anareo izay mbola manana havana tavelany, ho anareo manana havana izay mbola tsy hita ankehitriny izay ny atongavako eto miaraka amin'ny ministra ny filohan-da satria misy lakaby ao fa tsisy motera, tsy misy essence dia zao no ataontsika le hélicoptère mitondra io mialetra zay dia andeha ho an'ny Mahajanga dia hijanonao Mahajanga aloha fa tonga dia hitondra moteur hitondra lasansy dia asiana lakana tonga aty hamonjy ny havanareo zay mbola tavela any amin'ny rano rehetrarehetra.
Raha ny fanazavana mitoy ny asa sy ny ezaka rehetra manerina ireo faritra nolalovan'ny Andro Ratsy. Miparitaka manerina ny faritra ihany koa ireo minisitra sy tompon'andraikitra rehetra amidy ny fotony amin'ny fitadiavana vahaolana aingana. Fananeho ny fahavononany hanampy an'i Madagasikara ny PNUD ora vitsy taoriany namoahany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara toy tanànambara ny fahavoazana misy eto amintsika vokatry ny Andro Ratsy tamin'ity herinandro ity ny filoha izay nisaotra azy ireo ary nanentana ny rehetra ifanometana ny fanadinana rahantsika amin'ny Gaëtan Andriantsilavo. Manoloana ny fahavoazana nanteraky ny fandalovan'ny Andro Ratsy teto Madagasikara nambara tamin'ny fomba ofisialy fa miditra amin'ny voninam-pirenena i Madagasikara. Taorin'izay nandefa toetoerany ny filohan'ny Repoblika ary namaly avy hatrany ny PNUD ora vitsy taorin'izay. Ity farany izay naneho ny fahavononany hanampy an'i Madagasikara. Mihoatra ny 2,7 alina ireo traboina vokatry ny rotsakorana tao amin'ny nosy ny ranomasimbe Indianina. Mbola hitony rotsakorana ny herinandro avy. Araka izany, miara-miombona amin'ny vahoaka malagasy izahay. Nisaotra ny PNUD ny filoha Andry Rajoelina ary nanamafy fa ilaina ary zava-dehibe ny fifanomezan-tanana amin'izao tranga iainan'ny Madagasikara izao. Manao antso avy ihany koa amin'ny vondron'olona sy fikambanana rehetra na ny eto atoerana na ny avy any ivelany ifanometanana amin'ny fitondrana ny vonjy-aina maika sy hiatrehana ny fanarenana tsy maintsy atao. Fanandrasan'ny rehetra tamin'ity farany herinandro ity ny vokatry ny tomban'ezaka nataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta manoloana ny fahavoazana sy ny voka-dratsy nateraky ny andro tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ny 20 hatramin'ny 17 ny volana Janoary lasa teo anefa dia namoaka fanambarana ny governemanta ary nilaza fa miditra amin'ny vohinam-pirenena isika eto Madagasikara. Nandindin'izay ary arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriantsilavo. Fahavoazana sy fampitehana io no azo ambara tamin'ny faritra maro eto Madagasikara vokatry ny fandalovan'ny tangoron-drahona ny tonda rotsakorana matevina tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ny 20 hatramin'ny 17 ny volana Janoary lasa teo. Raha toa ka valin'ny tomban'ezaka sy ny fanomezana naoty avy amin'ny contrat programme natolotry ny filohan'ny Repoblika no nandrasan'ny rehetra tamin'ity herinandro ity nivadika any amin'ireo traboina ny fomba fijery. Nanambara avy hatrany teo anivon'ny governemanta fa misy ny vohinam-pirenena na ny sinistra nasional nanomboka ny 14 ny volana Janoary 2024. Fanambarana voalohany teto Madagasikara raha ny vokatry ny loza voajanahary no resahana. Fanambarana midika ho firaisana amin'ny malagasy ny aran'ny fahavoazana ary manentana ny rehetra ifanometanana ho fanampiana sy ho famonjena azy ireo. Manampy izay ny fanentanana ny rehetra tsy anararoatra na eo amin'ny fitanterana na eo amin'ny fifandraisana sy ny fifaneraserana ary indrindra eo amin'ny vidinentana ho an'ireo faritra lavitra na ahitana lalana tapaka. Ny 20 Janoary no efa nisy ny sidina natao tamin'ireo faritra traboina na ahafahana nafantatra ny filana maika ho an'ny mponina. Ohatra amin'izany ny fialofana, sakafo, kojakoja-pampianarana, fitaovana fanadiovana rano fisotro madio, fanafody sy ny maro hafa. Ary efa nisy nanaraka izay ny fanamparitahana aingana ireo filana maika any amin'ny distrika sy faritra traboina. Manoloana ireo tsy karitra ary arahan'ny rehetra manaiky fa vonina amaly avy hatrany amin'ny filan'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana. Vahoaka milamina, lavitry ny tahotra sy ny tebiteby ary malalaka amin'ny asa famokarana no afaka mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Ilaina ary zava-dehibe ny fifanomezan-tanana sy ny fiaraha-mientana ny isam-batan'olona amahana ireo olana mianjady. Ny mpitondra fanjakana izay nanamafy fa ho entitra amin'ny fampiarana ny lalàna raha toa ka misy ireo miopefy. Fanampahan-kevitra izay midika ho fahavononana ampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy. Tsy mijanona amin'ny fampiarana ny lalàna fotsiny ihany, eo ihany koa ny fampahafantarana ireo lalàna manan-kery sy ny fanabeazana ny olom-pirenena tsirairay avy. Ohatra amin'izany ny ezaka natao handrindrana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra izay mbola mitohy hatramin'izao. Teo ihany koa ohatra ny fampatehivana ny lalàna nataon'ny ministry ny fitsarana manoloana ny fangatahana ireo solombavambahoaka ny amoahana ireo namany roa any am-ponja. Io fampatehivana io izay nahatonga ireo fiarahamonim-pirenena amoaka fanambarana ka nilaza fa afa-po tamin'ny fanampahan-kevitra noraisin'ny fahefanam-panatanteraka. Isan'ny nahafa-po ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ny fakana ny hevitra izy ireo amin'ny famolavolana ny lalàna mifehy ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany. Miroso amin'ny lalana tsara i Madagasikara amin'izao fotoana ary tokony ahitazona izany ny mpitondra ary hanome tanana ahafahana manatanteraka izany ny vahoaka.
Falam-baovao afa-tanteraka kosa no anohizantsika ny fampahalam-baovao amin'izao ariva izao. Mangataka ny sidina mampifandray mivantana ny Diego amin'ireo nosy rahavavy ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena faritany Antsiranana. Ny fizahantany izay manome asa ho an'ny olona maro any an-toerana izany fanazavana. Miroso ny fametrahana foto-drafitrasa ho an'ny faritra Antsiranana hoy ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena ao amin'ny faritra Antsiranana. Isan'ny nisongadina amin'izany ny fametrahana foto-drafitrasa ho an'ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny fanabeazana ary ny fanatanjahantena. Fampianarana indray zany efa mandeha, efa vita angamba efa manao peinture akory zareo zao ny EPP Betseka, io koa zany ny université Ouantala izay efa en cours koa izy zao atsika miresaka zao ny terrain manara-penitra, ny stade manara-penitra, ny Sambava efa mandeha. Ny fanamboarana stade manara-penitra ny Antala efa mandeha, ny Andapa non ny Sambava moa teko tenenina, ny stade manara-penitra ny Sambava zao efa mandeha, ny stade manara-penitra ny Nosibe efa mandeha, stade manara-penitra ny Ambilobeko efa mandeha, de atsika miresaka zao zany efa mandeha koa ny fanamboarana lalana amin'ny ville-ny Oasava, ny efa mandeha amintsika miteny zao zany ny Sambava, ny Antala de ny Andapa. Tena mahavelom-bolo ny asa satria tiako ho fantatra atsika eto zany tanatin'ny ray taona nateo ny filoha mandeha ny asa, fa misy amintsika moa tsy angamba le communication tsy mipasy fa tsara ho an'ny vahoaka rehetra manerana ny nosy, manerana aty Madagasikara aty, zay mahita fa mandeha zao ny asa any avaratry ny nosy iny que ce soit Sava ou Diana. Isan'ny mampandroso ary manome asa ho an'ny mponina ao amin'ny faritra avaratry ny nosy ihany koa ny fizahantany. Araka izany, ilaina ny fametrahana balizy ahafahan'ny fiaramanidina iainga sy hipetraka amin'ny alina. Angatana ihany koa ireo fitsokafa ny sidina mivantana amin'ireo nosy rahavavy. Zay tsy angataka Paris na Marseille direct sur Diego pour l'instant satria fantatra anay tsara fa tsy possible zay, fa le mba possible no angatanay ndre matofilo ka mba mangataka zay anaovanao isokafana io vol réunion direct io sy mayotte direct sur Diego. Ino ny angatanay? Ny angatanay faharoa koa ndre matofilo olombelona zahay ny hoe mba anaovana ny balizy au Diego mba ahafahany vol mba miainga na amin'ny alina aza. Mbola maro ny foto-drafitrasa ajoro amin'ny faritany Antsiranana ahafahana mampandroso raha ny fanazavana hatrany. Efa napetraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny solombavambahoaka, ny ben'ny tanàna ary indrindra ny gouvernoura ahafahana manatanteraka izany. Fasokatra nanomboka androany folakandro ny lalana vonjimaikana ny déviation amin'ny lalam-pirenena faha-efatra ao Anjiji tapaka vokatry ny orankiza farany teo miverina araka izany fifamoivoizana ny an-toerana manoloana io ary miantso ny rehetra hanaja ny fandaminana sy ny toromarika ankilany ny ministera tompona andraikitra fanadiadina. Nandraina ndraiky ny avy hatrany ny ministeran'ny fanajarenan'ny tany, ny toeram-poninana sy ny asa vaventy taoriny fahatapahan-dalana vokatry ny orankiza farany teo tao Anjiaji amin'ny lalam-pirenena faha-efatra. Nidina ifotony ny jerin'ny fahavoazana ny tompon'andraikitra sy ny teknisianina samihafa no tariny ny ministra tompon'andraikitra niaraka tamin'ireo milina sy fitaovana samihafa. Taoriny ny fanamboarana ny sokatra nanomboka androany ny folakandro ny lalana vonjimaika na ny déviation ao amin'ny PK 435+500 miverina ny fifamoivoizana any an-toerana manoloan'izany. Miantony rehetra hanaja ny fandaminana sy ny toromarika andrindrana ny fifamoivoizana ankilany ny ministera tompon'andraikitra mandra-pamitana ny asa fanarenana ny lalana amin'ny laoniny. Faraka nambaratany anatin'ireo lohatenim-baovao dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany lehiben'ny fibaikona ny polisy munisipaly sy ny lehiben'ny sampana mpamonjy voina vaovao eto Antananarivo renivohitra. Namafisy ny ben'ny tanàna nandritry ny fandraisam-pitenenany fa tokony ho entitra amin'ny fanatanterahana ny asany anatin'ny fanarahan-dalàna izy ireo amerenana ny asy ny tanàna Antananarivo fanadinatra irantsika amin'ny Ifasara. Miroso ny asa fanarenana ny tanànana ny Antananarivo taoriana ndraisan'ny ben'ny tanàna ny fitantanana ny alakamisy fa 9 volana janoary. Tsy miemotra ny fandraisana fipetra sy ny fanavaozana ny rafitra anatrarana ny velarany arivo. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany araka izany lehiben'ny fibaikona ny polisy munisipaly sy lehiben'ny sampana mpamonjy voina vaovao.
tokony hoentitra amin'ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny fanarahan-dalàna izy ireo. Hoy ny ben'ny tanàna nandritra ny fandraisam-pitenenany isy ny vampitaovana azy ireo amin'izay fanatsarana ny asa izay. Asa masina ny asanareo. Samy nanao voady sika rehetra. Iary ary anompo ny vahoaka. Mila fahamatorana. Mila miasa ao anatin'ny fifanajana. Mila miasa ao anatin'ny firaisan-kiny. Miasa amin'ny fo. Hoentitra ary tsy handefitra amin'izay rehetra tsy manaraka ny pepetra sy ny lalàna. Fa hiezaka kosa hanampy anareo amin'ny fanatanterahana ny asa, indrindra ara-pitaovana. Ho mirary anareo faherezana sy fahavononana izay rehetra, fa isika izao no hiaraka merina ny asa n'Antananarivo. Ankoatra ireo andraikitra telo lehibe nankinina amin'ny pôlisy munisipaly, maro ny asa lara-pamena anatrarana ny velarano ny arivo napetraka ny ben'ny tanàna, hoy ny lehibe ny fibaikona ny pôlisy munisipaly. Isan'izany ny fepetra ho raisina manoloana ny fitohanany fifamoivoizana. Sûreté na sécurité filaminana tafiditra ao anatin'izay ny ataontsika hoe tranquillité na ny fitoniana ary tafahita ao anatin'izay ihany koa zany ny salubrité na ny fahadiovana. Ny lahara-pahamehana dia voalohany indrindra izay fitoniana indrindra fa amin'ny alina. Ny anankiray lehibe dia lehibe ihany koa izay tafiditra ao anatin'ny velarano ny arivo dia ny fiadiana amin'ity resaka fitohanana fifamoivoizana ity. Manomboka izao dia fieno alefa eny amin'ny arabe rehetrarehetra sy ny anivon'ny lalana rehetrarehetra eny ny pôlisy munisipaly handrindra ny fifamoivoizana hanoro ny vahoaka izay mivezivezy. Fanafainganana ny fanatanterahana ny asa. Io ny lara-pamena ho an'ny lehibe ny sampana mpamonjy vaovao. Ankoatra ny fiarah-miasa amin'ireo miaramila sy mpiara-miombonantoka amin'ny sampana mpamonjy vony, amafisina ny fiarah-miasa amin'ny olom-pirenena hiatrehana ny loza mety hitranga. Vonona moa dia tsy ampoizina ilay izy, be dia be ny zavatra mety mahatonga azy. Ny fandraisana andraikitra ny tsirairay dia efa fisorohana ny vony. Tsy ny pompier rery ny havitan'izao rehetrarehetra izao ny vahoaka n'Antananarivo maro dia maro. Nisan'ny pompier apitahana amin'ny isan'ny vahoaka dia pompier iray ho an'ny vahoaka 7 alina. Manao ny ainy tsy ho zavatra izy zareo ireo ary mitohy mianao an'izay ezak'izay hatrany hatrany. Androany arak'izany no tontosa tetsy amin'ny tokotany malalaka ny lapan'ny tanàna na Antananarivo ny lanonana ara-pomba ofisialy. Nametrahana ny lehibe ny fibaikona ny pôlisy munisipaly sy ny lehibe ny sampana mpamonjy vona eto Antananarivo. Nitarika izany teny an-toerana ny ben'ny tanàna izay notronireo tompon'andraikitra miaramila sy sivily ambony maro. Amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia tsy mbola manaraka ny fenitra napetraka ny tontolon'ny fitaterana eto Madagasikara, antondra ny fanazavana ny fisiany gabraraka amin'izay sehatra izay nisy malaraka izany ny fivorian'ny fivondrona ny kooperativa mpitaterana olona manerina ny Madagasikara, fivoriana ny tadiavana ny vahaolana ahafahana mamany ny olana fitaterana eto amintsika. Fanadihadiana. Mbola misedra olana ny tontolon'ny fitaterana eto Madagasikara, maro amin'ireo mpitatitra no tsy manara-dalàna. Isan'ny antony tsy fanarahan'ny kalitao tadiavin'ny mpanjifa amin'ny tolotra omen'izy ireo. Be amin'ny clandestin. Ohatra fotsiny hoe mpitatitra manana autorisation avy any amin'ny ministèren'ny tourisme izay tokony hitondra mpizahatany fotsiny, ankehitriny reny lasa manao fitaterana ohatran'ny mpitatitra rehetra. Professionnalisme zany na ny matianina. Be dia be koa ny tsy matianina ao anatin'io mpitatitra io. Satria misy mpitatitra sady mpitatitra izy no manao asa hafa. Zay zany ny fampidirana an'izay le mpitatitra ho tafiditra ao anatin'ny matianina zay mba tsy hisahana afa-tsy ny asa mpitaterana, tena avoara maso tsara ny asa zay ataony izy mba asian'izay kalitao zay zany. Isy ny fanatsarana ny tontolon'ny fitaterana amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana, ankoatra ny fampiarana ny lalàna, isy ny fifandrombonana ireo mpitatitra ary isy ihany koa ny fanaraha-maso. Fanatsarana mba hifandraika amin'ny filan'le mpanjifa aloha le fitaterana voalohany indrindra. Mba ho afa-po zany ny mpanjifa, mba hisy kalitao le izy, hisy sécurité ny fitaterana ary hifandraika koa amin'ny programam-panjakana. Ary tsy ahafaty antoka koa ny mpitatitra. Zay zany no entina zay. Ka io dia amin'ny alalan'ny fampiarana ny lalàna aloha voalohany indrindra. Fanarahan-dalàna.
raha somary nisy goragora zay fanarahan-dalàna zay dia hoentitra ny ministera sy ny atetea amin'ity taona ty amin'izay fampanarahan-dalàna zay. Nisy omaly ny fivorian'ny fivondrona ny kooperativa mpitaterana olona manerina ny Madagasikara, fivoriana ny tadiavana ny vahaolana ahafahana mamany olana fitaterana eto amintsika. Mafisina ny fepetra fanaraha-maso ireo fiarabe mpitatitra sy mpitaona fasika amin'izao fotoam-pahavaratra izao amin'ny distrika Navaradrano isoroana ny fahasimban'ny lalana. Nomena baiko araka izany ireo ben'ny tanàna ao amin'ity distrika ity andray ny andraikitra mifanandrivy amin'izay fanadihadiana. Nampanatsoa ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-pinenana ary ny asa vaventy tetsy Ambatomena tamin'ity androany ity ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Navaradrano. Antony fiantsona raha ny fanazavana ny fampaitsahivana ireo olomba fidy ireo ny andraikitra izy ireo manoloana ny fikajiana ny fananana iombonana. Amin'izao fotoana izao nefitsika dia ao anatin'ny atao hoe amena andro fahavaratra izay fantatritsika ny vokadratsiny fahavakisany fefilo etsero dia mba miangavy atsika kominina tsirairay atao anatin'ny faritra Nalamanga indrindrindra Avaradrano Atsimondrano sy ny manodidina mba hijery akaiky amin'izay ny atao hoe famoahana aloha notre izay no ilazana azy mba mampitsahatra ny fivezivezeny ny camion ao anatin'ny fotoana aviorana sy ny fangalana fasika izay mandosoka ny fefoloa sy manakaiky ny fefoloa mba hialana amin'ny atao hoe vokadratsy ny fahatondrana ka hiteraka fahavoazana eto amin'ity faritra Nalamanga ity. Marina fa fitadiavana io kanefa na izany naty izany ny tombontsoan'ny be somary tsy maintsy jerevantsika tsy misakana akory ny fitadiavana sy ny fiaraha-miasa nareo ben'ny tanàna sy ny reny mpandraraha mifrandrahandreny fa ahatsahatritsika kely aloha le izy amin'izao fotoana izao. Nanatrika ity fotoana ity ihany koa ireo solombavambahoakan'ny Madagasikara ho fito amin'ny distrika Navaradrano. Fotoana izay namaitrana ny fitsinjarana andraikitra eo amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany momba ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ny lalana. Dia ametraka ny tena lahara-pahamehana amin'ny lahara-pahamehana satria betsaka ny mpisehatra amin'ny lalana io ao ny ministera, ao ny gouvernoria, ao zay député zay efa manana nivelo izy, ao ny ben'ny tanàna ary farany teo moa ny filoham-pirenena dia milaza fa misy 5 milliards de dollars avy any amin'ny Banque mondiale zay manaovana ny lalana maneran'i Madagasikara ary nametraka izy tokony ametraka lahara-pahamehana zany ny solombavambahoaka izay ho ampidirina ao anatin'ny programme général de l'État. Ilaina ny fiaraha-mientan'ny rehetra ny fikajiana ny fananana iombonana hoy ireo ben'ny tanàna. Ny commune Ambohimangarova zany dia efa mba miezaka mihitsy. Ohatra zany zao avy ny orana dia efa miezaka anajanona ireo fiarabe izay mitona fasika sy mitona vato na brika amin'ireny lalana ireny ka dia efa manentana ny mponina mihitsy zany zahay hoe ho ajanona aloha ny fitaomana ny ireo zavatra mavesatra satria manimba ny lalana. Maika avokoa ny zava-misy ao aminay ao fa ny lalana aloha zany tena maika satria io mampitohy na ataoko hoe amin'Andrenivohitra nefa akaiky izay vily azy izay tompoko zay no mijery afimanga eto Antananarivo fa raha mijery azy mandeha an'izao tsika dia ohatrany hoe tsy eto Antananarivo izy fa atao hoe any amin'ny province amin'Arivo kilometatra. Araka izany isy ny fanaraha-maso amin'ireo fefilo sy lalana ahina ho tapaka amin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao ao amin'ny distrika Navaradrano. Andray ny andraiky ny ihany koa ny ao Atsimondrano. Tanjona amin'izany ny tsy isiny ny fahatapahan-dalana vokatry ny vesatra entiny ireo fiarabe mpitatitra briky sy mpitatitra fasika. Ny tapany faharoa ny fampalam-baovao no arahintsika ao aorianany ireto dokavaritra vitsivitsy ireto. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM.
Vaovao, tellement Wikif plus 4G, la finday intelligent 4G, efa misy WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, zay azonao amin'ny alala système iOS. Zay ihany, fa misy appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, misy Bluetooth, hotspot Wi-Fi koa, afaka izaranao connexion, ary ny batterie mahatanjaka mahatratra amin'ny 10 andro be zao. Zany rehetra zany amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC monja. Manatona Telma Shop. Gouty manolotra anao. Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola pina crème. Dia gaufrette iray farany mikarepoka ery. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty. Naiza amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème azy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Tonga sy indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalaam-baovao eto amin'ny Goul TV. Ireo tanàna sy toerana isan'ny mahatonga ny nosy be ahasarika mpizahatany betsaka izay indray no entina aminao ao anatin'ny fandaharana alaliny ny alahady izao amin'ny 7 ariva eto amin'ny fahitalavitra Kolo. Azao ary ny ampany amin'izany. Manan-karena zava-mananaina raha nosy be ary nosokajin'ireo manam-pahaizana ho fitoerana masin'ny natiora ary fitsomoan'ny karazana zava-boary tsy fahita hatraiza-traiza. Isan'izany ireo karazana baobaba miisa 7, biby manodidina ny iray hetsy ary zava-maniry manodidina ny 9 arivo sy iray alina. Iray amin'ireo zava-maniry mampiavaka ny nosy be ny ilang-ilang, antony antsony any nosy be hoe l'île au parfum. Eto amin'ny distillerie iray eto Ampasimena be nosy be no manodina izany ary manaparitaka ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena indrindra any Frantsa. Ilang-ilang asan'ny manamboatra ny huile essentielle. Zany hoe zany ny produit huile essentielle zany vita avy ato, misy moa zany hoe deuxième, troisième qualité zany dia eto an-toerana ihany zany amidy satria azo anaovana massage zany pour la relaxation. Fa ny première qualité rehetrarehetra zany alefany à Grasse en France, anamboarana parfum pour le Chanel numéro 5. Arak'izany miparitaka saika maneran-tany ny vokatra avy amin'ny ilang-ilang avy eto nosy be. 20 hektara ny fambolena ilang-ilang eto nosy be ary ny volana marta sy aprily no fotoana mahavokatra azy. Raha ny fanazavana, fleur d'ilang-ilang 500 kilao, miampy rano 300 litatra no manome 12 litatra na huile essentielle vita amin'ny ilang-ilang. Eto nosy be manintona ny mpizahatany vahiny ny fanjifany ireo vokatra vita amin'ny ilang-ilang fa indrindra ny fijerena mivantana ny fanamboarana izany. Ny taona 1970 sy arivo no niorina ny famonjena ilang-ilang eto nosy be. Fa niaina ny teboka ny tranga atao anatin'ireo valan-java-boary tatan'ny MNP na ny Madagascar National Parks tamin'ny taona 2012 ny fiara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vondron'olona ifoto no nahazoana izay vokatra izay raha ny fanazavana. Fanadidina. Nahita boka ny fiara-miasa tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ny VOI na ny vondron'olona ifotony tamin'ny fiarovana ny valan-javaboary tantany ny MNP na ny Madagascar National Parks, niena ohatra ny teboka-ny tranga atao amin'ireo valan-javaboary 370 raha ny antotanisa azo ny taona 720 raha ny ohatra ny 700 zany ny taona 720 nidina 423 zany ny taona 720 niena ihany koa arak'izany ny velarantany lasibatra ny fahamaizana. Ny GLAD moa zany mampiasa satellite ny modisy any izy io amin'ny Global Forest Watch iny moa zany io manaraka ny fahaverezan'ny ala, mijery ny fahaverezan'ny ala eran-tany. De raha ny io GLAD io zao namoaka hoe 7349 hectares ny perte forestière de perdition fahaverezan'ny ala tamin'ny taona 2012 zany tany anatin'ny valan-javaboary no lazaiko dia niena 2960 hectares izy tamin'ny taona 2012 inona ny dikan'izany tsara zany ny vokatra tsara satria niena ny afo fa na zanaty zany ratsy zany satria tsy mbola voajantsika malagasy zany atao hoe fiarovana ny park zany tsy misy afo na ta raiky any anatiny
tsy misy fahaverezana alina taraiky any anatiny a fa mbola mandehatsika hotohizana ny ezaka hanatsarana ny fiarovana sy ny fitantanana ny valan'ny zavaboary amin'ity taona 2024 ity amafisana ny fandraisana ndraikitra ary tsy handeferina ny tsy fanarahan-dalàna samihafa hoy ny tale jeneraliny MNP hojerena ihany koa ny fanatsarana ny antom-piveloman'ny mponina manodidina tsy hisy fiantraikany amin'ny fitrandrahana ny valan'ny zavaboary fiveloman'ny olona eny ambany-ravikazo rehetra zany hojerena miaraka amin'ny io moa zany miaraka amin'ny fanjakana mahefa zay a miteny hoe zao misy tsy ampy a de manao mihitsy zay zay tena vitanay a de mifanampy amin'ireo namana partenaire acteur eny toerana rehetra de hiezaka zany zay amin'ity taona 2024 ity a ampiakatra ny vola miasa amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina eny ambanivohitra ao anatin'izay koa ny tanjona anay a dia anamafy koa ny fahaiza-manao an'ireo agent de part ka formena mihitsy zany reo ho tena agent tena hoe manao ny asany mavita ny asany ary tsy miady amin'ny fiarahamonina fa mifanaraka amin'ny fiarahamonina manentana ny fiarahamonina hiaro sy ametraka fa ny valan-javaboary a de fanohitra ady amin'ny fahantrana fa tsy fametrahana ny valan-javaboary a dia zavatra natao ampahory ny olona manodidina azy isan'ny valan-javaboary efatra voalohany nahitana fahamaizany maro tao anatin'ny telo taona farany ny any Mikea, Bemara, Ankarafantsika sy Tsaratanàna. Mitaky fiaraha-miasa avy amin'ny rehetra ankilan'ny fiarovana ny valan-javaboary, izay ihany koa no ahafahana mametraka ny valan-javaboary ho antoko ny fampandrosoana any Madagasikara. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ben'ny tanàna Antsirabe, Andriamatora samy manana Honoré Gabriel taorian'ny famindrapa-efana teo amin'ny foloan'ny délégation manokana izay nitantana ny tanàna Antsirabe tao anatin'ny fotoana fohy sy ny ben'ny tanàna vaovao. Fanalezinary. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy an'io teto Antsirabe ny ben'ny tanàna Antsirabe vaovao. Andriamatora samy manana Honoré Gabriel izay hitantana ny commune Ambovohitra Antsirabe. Notrono ny Ramatoa Lalatina Andriatongarivo, ministra ny serasera sy ny kolontsaina ary ny zavakanto, no sady mpitondra teny ny gouvernemanta malagasy. Teo ihany koa ireo manam-pahefana maro sy ireo mpanolontsaina vaovao ny fiadidinan'ny tanàna. Vonina tanteraka araka izany ny ben'ny tanàna, Andriamatora samy manana Honoré Gabriel ary vonina mpandroso ity tanàna Antsirabe ity, miaraka amin'ny fitondram-panjakana araka ny lahateny izay nataony. Nametraka fitokisany tamiko ary makasitraka azy aho ary manambara ihany koa fa anao rehetra izay azo atao ka hometrika izany fitokisany izany ary vonina iaraka aminy fa iroso amin'ny tena fampandrosoana marina isika tena iroso hiasa ho amin'ny fampandrosoana miaraka sika rehetra. Tsy vita amin'ny ben'ny tanàna samy reny ny fampandrosoana ny tanàna fa mila mahatsapa ny maha olo-pirenena vanona ny tsiraray no sady tompona andraikitra amin'ny fananana iombonana. Eo ihany koa fifampitaizana sy ny fandoavan-ketra izay rehetra izay no mitambatra no antoko ny fampandrosoana ny tanàna hoy Ramatoa minisitra. Fa nahamono tena toy inona aza ny fitondram-panjakana na hiasa andromanalina sy hifofotra mafy aza ny ben'ny tanàna raha isika olo-pirenena ny tsy ahatsapa fa mila mifampitaiza isika, mila mahatsapa ny maha olo-pirenena vanona atsika isika, mila mahatsapa ny maha olo-pirenena tompona andraikitra atsika isika, mila mikojakoja, mila mikolokolo, mila manaja ny fananana iombonana sy ny zavatra vita eto amin'ity tanàna ity ary indrindra mila mandray ny andraikitsika ihany koa amin'ny fandoavan-ketra isan-tsokajina izay rehetra izay mitambatra no antoka hitondra n'izany fampandrosoana izany. Araka izany dia mendratra fandrosoana sy fiovana tanteraka ny vahoaka Antsirabe ary antenaina fa hitondra fampandrosoana ny tanàna ny fahazahoana mpitantana vaovao. Tao anatin'izao lalonana izao dia nisy ny fanomezana fiara camion miisa 2 avy amin'ny fitondram-panjakana hanampiana ny fanalana amin'ny fako eto Antsirabe sy ny manodidina. Anoizatsika ny fampalam-baovao amin'izao ariva izao ankany fandraisana ankizy sahirana sy manana fahasembanana iraindray no entina aminao anatin'ny fanadihadiana manaraka tanora vehivavy iray mianto tena no mandray an-tanàna ankizy mandinina ny 70 amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana ary iarahantsika amin'ny Gaëtan Andriantsilafo. Mankafy mozika erazanandratiana Juliance ka io no nanosika azy andray sy ampianatra ankizy ankafy mozika tahaka azy ihany koa. Taty aoriana
noho ny famarona ireo ankizy sahirana sy tsy mianatra nyroso tamin'ny fampianarana sy ny fanomezana sakafo ireo ankizy ny tenany. Ny fiandohany mikasika ny soakanto zany amin'ny hoe mazavakanto zany dia ny tena koa moa tia mozika dia ninga amin'izay zany ny fiandohan'ny soakanto tia hoe mampianatra ankizy mihira zay dia manao fifaninanan-kira dia izy io zany tsy mifidy na sembana izy na matanjaka afaka raisinay foana ao amin'ny lafiny ara-javakanto dia rehefa nandeha moa fotoana hoe maninona moa raha ohatra ka hoe tonga dia mipetraka mihitsy zany le ankizy hoe tezaina satria raha vao hoe ananany zao treka efa na hoe manjaika satria izay koa mampianatra sa tanana nefa raha miala avy ato izy ka hoe tsisy mpanoana izy lasa be fotsiny le zavatra nataony dia zay natonga hoe aleo tezaina mihitsy ireny ankizy ireny. Dia eo koa moa tsy vitany hoe manao asa tanana sy ny eo amin'ny ara-javakanto amin'ny firana zay fa nataoko hoe ilaina koa ny fahaizana ny ampianarana fa tsy hoe na mahay asa tanana ao karaha tsisy fahaizana zava-poana ihany zany dia namorona sekoly mihitsy izay hoe natokana ho an'ny zaza na ny tezaina na tsy ny tezaina satria saika ankizy tezaina ato ihany no ampianarana ato amin'ity sekoly ity fa nisy fiarakanino manodidina zany hoe manina koa raha mba mpianarinareo ty zanaka fa zay tsy maharaka raha ohatra ka hoe samby mpianatra fotsy dia ina moa ny olana tsy andraisana an'ireny ankizy ireny dia ataony soakana olo dia ho an'izay afaka hoe ariva mody dia tonga maraina ariva mody ohatran'izay zany fiandohana ty soakanto ty. Ny taona 2024 no nijoroan'ny ivitoerana nandraisany ireo ankizy sahirana sy manana fahasembanana ireo. Raha toa ka latsaky ny folo ny ankizy noraisiny tamin'izany fotoana, ankehitriny manodidina ny 70 izy ireo. Ao ireo kilasy mandry ary misy ihany koa ireo kilasy mody. Tena manahirana anay zao mpanoana hatreto aloha zay hatramin'izay nitsanganany fikambanana zay na 24 zay nitsangana mbola tsisy mpanoana miantotena foana na amin'ny lafiny ara-tsakafo rehetrarehetra zany dia zany mba tianay manao antsoavy zay malala-tanana mba hitsidika ny akanjo soakanto mba hanampy fa belabe zavatra tsy ampy aminay fa mbola miantotena. Ny ankizy ato aminay raha ohatra ka hoe ny kilasy mandry 520 fa misy ny ankizy be da be avy any ivelany 70 ny fitambaranay ato sy ny ankizy mianatra le kilasy mody zany. Miantotena araka izany ity tanora vehivavy ity amin'ny fandraisana ireto ankizy ireto. Misy ireo manolotra izay voatsirambin'ny tanana anampiana azy ary misy ihany koa ireo manolotra fotoana anampy amin'ny fampianarana. Nandritra ny fotoana nandalovana teny an-toerana ny eo anivon'ny antokoavana nalolotra vary sy biscuit ary kilalao ho an'ireo ankizy ireo. Mialohan'ny ampitanany amin'ireo maresaka iraisam-pirenena ny asany Ramatoa Razanadramavo Serafiny ny mpanasa vakina plastika ny Anosy indray no fanadihadiana mahakasika ny asa madinika ho taterina aminao androany 80 hatramin'ny 70 kilao isan'andro no vitany amin'izany ary azony 7,000 ariary hatramin'ny 7,000 ariary isan'andro. Vola kely ameloman'ireo zanany miisa 3 fanadihadiana. Izy no Razanadramavo Serafina 12 taona ny reny mpianakaviany manantena ary mitaiza zaza 3 raha mpividy vakina plastika ny fahita eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fanasan'izany mialohany any dia fasana azy any amin'ireo mpanangonetana no asany nandritra ny 10 taona mahery. Raisiny mpampiasa azy 700 ariary ny kilao ny vakina plastika eto ary izy indray no miantoka ny fanasana azy amin'ny sarany 500 ariary isaky ny kilao. Ny andraisany eto 700 dia 700 ny andraisany eto amin'izao fa satria efa midina be manko izao le bidon fa tsy dia mandeha intsony. Ny anasana an'ilay kilao 500 amin'izany. Mavita 70 kilao, 80 kilao anatin'iray andro. Mahazo indraindray mahazo 7,000 dia indraindray mahazo 7,000. Tsy misy asa afa-tsy afaka izay ihany izahay fa maty ny vadiko dia izay ihany zany mbo iananovako eto. Telo menaka zany izay zony eo. Mandidina ny adiny 8 no amin'ny tany ny fanasandro vakina plastika 80 hatramin'ny 70 kilao. Manarivandro arak'izany Razanadramavo Serafina eto. Azona ny karama 7,000 hatramin'ny 7,000 ariary voalazany eo ambony. Mafy ny asa saingy tsy hitaraina tanamiepaka raha ny fanazavany. Tsy maintsy diovina araka ny tokony ho izy ny entana tsy amerenana ny asa fandrony. Skirina ohatran'izao fa raha tsy atao an'izao zany izy dia mbola hita be ny le anina amin'izy dia efa tsy raisiny io dia tsy maintsy atao ohatr'izao. Manomboka amin'ny 9 manomboka eto dia amin'ny 4 sasany miala eto
tsy maintsy atao madio zany le izy tsy maintsy hoe atao madio satria tsy mandray zareo hoe raha vao misy soma zany le izy dia raha vao tsy voadio tsara dia efa tsy mandray le izy dia tsy maintsy tsy nataony sakana ivoarana amin'ny fiainana ny fanasana vakina plastika io nahafahan'ny ohatra tamin'ireo olana maro no lalovana hatray ary mbola mialoman'ireo zanany ankehitriny tsy misy asa ratsy rahateo raha nambarany fa ny fanajana azy no zava-dehibe. Mialohan'ny amarana ny fampalam-baovao dia andeha hofitina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Niara-nientana tamin'ireo mpamonjy voina ny filohan'ny Repoblika omaly namonjy ireo fianakaviana maro traboina tany Mahajamba, Maivatanana ary mitsinjo mitoy ny asa sy ny ezaka rehetra manerina ireo faritra no lalovan'ny Andratsy raha ny fanazavana. Tapapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny lehibe ny fibaikona ny polisy munisipaly sy ny lehibe ny sampana mpamonjy voina vaovao eto Antananarivo renivohitra. Ary farany olona 3 no tratry ny coronavirus ny Frantsa, roa kosa ny États-Unis, ivelan'ny Chine dia manodidina ny 10 amin'izao ireo firenena nanambara fa ahitana trangana coronavirus ihany koa any amin'izy ireo, isan'izany Corée du Sud sy Singapour. Izany koa mamarana ny fampalam-baovao amin'izao hariva izao ankasitrahana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray veloma. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.